Panaramaso resampirenena momba ny fifidianana Romenada no niona tamin'ny membre ny CD izay rantsa mangaika ny CENI taty amin'ny district ny Maritsara ka nandritra n'izao fionana izao no nitondrasany reto délégation reto ny fanady adina mahakasika ny fiomanana sy ny fiatrena ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao ny fafitony volana Novambra ho avy izao. Tonga teto Maritsara zany ny représentant ny Union Européenne na observateur international karaha tonga tato aminay amin'ny CED eto Maritsara zany nandeha nagnadiady mikasiky raharaham-pifidiana dia hoaiza zany ny activité atao amizio ary ny namafison'ireo taony zany tegna fagnontaniagna na veste atao mikasiky ny raha ny liste électorale efa vita ve ny liste électorale efa voazara ve izy reny le carte électorale karakarazagna regny ary na hoe misode misy problème hozy izy ka nivaliany ay anabaraneny marigny fa raha eto Maritsara edy tsisy zavatra tokony hoe hampanahiragna zany fa mandeha araka tokony ho izy ary voahaja araka ny fotoagna aby ny activité jiaby mikasiky ny raharaham-pifidiana. Nandritra ny fandalovan'ny ireto délégation reto taty antoerana no nanarota nanaovan'ny fitsidina ara-pomba fanajana ny lehibe ny distrika. Voaresaka ny rotony tateto ihany koa ny momba ny fiatrena io fifidianana izay hataon'ny vahoaka malagasy tsy ho ela io. Nampanantena ireto délégation ireto fa mbola heverina hanara-maso ity fifidianana ity mba hatratrarana ny atanjona fifidianana ekeny rehetra.